Ny nouvelle structure de prix raha nafantatsika dia efa nandeha izy io tamin'ny herintaona efa roa taona zay no nanomboka nanao an'izy io tsy mety tonga hatramin'ny farany mihitsy ny structure de prix satria misy moa ny olana maro isan-karazana zay tsy ola zany. Eto aloha zany dia aloha lazaina tsy ny fanjakana no ananan'ny pétrolier vola fa isika mpanjifa satria raha nanaraka tsara ny fanazavana isika teo amin'ny lay état des lieux teo ny vidin'ny solika izay hitantsika eny amin'ny mpanjara dia ambany noho ny vidin'ny solika izay avoakany structure de prix amin'izao fotoana izao. Ny structure de prix vaovao zany dia heverina fa handray anjara be dia be amin'ny famafana ny arriéré ny pétrolier io amin'ny fivoahan'io structure de prix vaovao io dia tokony isy gain zany azontsika amin'izy io. Averiko teo any ny structure de prix vaovao dia tsy tokony hitanila na ho amin'ny mpanjara na ho amin'ny mpanjifa. Vidin'ny solika moa fantatrareo fa tsy miankina amintsika eto Madagasikara ny vidin'ny solika fa miankina amin'ny vidiny any amin'ny tsena iraisam-pirenena voalohany ary miankina ihany koa amin'ny fitondrana ny vola ariary. Mahita isika zany marina tokoa tany velany hoe nidina be ny vidin'ny barily fa tsika dia nanomboka tamin'ny taona 1994 nanomboka an'ilay lisazina prix à la pompe zany dia nandritra ny taona 2014 iny tsika tsy dia tena napiatra ny tena vidiny tena izy ka izay tsy fampiarana ny vidiny tena izy zany lasa miteraka ikara be dia be zany amin'ny vidiny tena izy sy ny vidiny hamarotana azy any solika ka rehefa nidina ny vidiny solika amin'ity volana février ity zay vao tena tratra ny vidiny tena izy.